Fiangonana Adventiste Malagasy eto amin'ny Ile-de-France dia manolotra ho anao. Noavaozina. Famelabelarana ratsoratra masina iarahana amin'ny pastora Andriaparatiana Fanera izay mitondra ny lohahevitra hoe ny faharetan'ny finoana. Eo ihany koa ny famelabelarana ara-pahasalamana izay mitondra ny lohahevitra hoe manova ny fiainana ny fahasalamana. Izy io dia iarahantsika amin'ny profesora Andria Manarivo mba amin'ny lalatina. Manara-finaritra ary tompoko. Amin'ny famaranana ny conférence moa tsika androany zany androany sabata sabotsy sabidy ka dia mbola analaka ny fandaharana ihany tsika miaraka amin'ny pasteur Fanera sy ny professeur Lalatina
ka inona indray zany loha-hevitra farany hoentintsika androany ny ara-pahasalamana sy ny ara-panahy. Ya misy loha-hevitra roa tahaka ny mahazatra androany dia farany ary ny eo amin'ny ara-panahy dia hoe avelao Andriamanitra hifehy ny tantaranao. Ho amin'ny ara-pahasalamana kosa dia hoe ny herin'ny ho fitsaboana. Tena mahalindra loha-hevitra anankiroa ireo androany ary aleo ara tsy tonga tamin'ny andro rehetrarehetra teo aloha toy izay tsy maharaka an'ity. Marina zany ny famaranana tsara foana dia mila mitsikitsiky zany tsika mba ho salama dia manita antsika zany ho avy iaino indray ariva en ligne io famaranana en ligne ny conférence izay ataontsika ka dia ho tain'ny tompontsika rehetra ary manao veloma fatipatenana masina madinidinika ho antsika rehetra iona ihany tsika amin'ny andro hafa. Amen. Mirary soa daholo tompoko dia ngany mba samy ahita fahafinaretana daholo tsika amin'ny famakanana ity conférence ity. Amen. Le pouvoir thérapeutique du rire. Falmiaravantsika indray tompo lasy tompo vavy. Ahoana moa ny mahatonga ny fiomezana ho fanafody? Zany hoe ny olona falifaly zany dia lasa fanafody avy hatrany zany fifaliany zany na fiomezana zany. Be dia be zany ny fanafody gratuit, tsy mila ordonnance, ary tsisy effet secondaire, ary azony rehetrarehetra mihitsy, azo ampiasainy rehetrarehetra mihitsy. Io fanafody io zany tompolasy vavy dia ny fiomezana zany. Le rire, c'est vraiment un médicament gratuit. Zao nataon'le psychologue anankiray zay hoe Raymond Dextré zany anarana manao hoe le rire c'est un facteur de santé, un vrai remède de médecine. Ka ny fiomezana ity zany raha lasana mba malala dia tsy hoe kory hoe les émotions fotsiny fa tokony ampiasaintsika force thérapeutique mihitsy izy io. Tokony miome foana isika zany raha te azo an'izany fanafody izany. Androany ariva ary dia hijeritsika manao hoe inona aby ny fiatraikan'izany fiomezana eo amin'ny vatantenantsika zany, ary ahoana ny fomba anasitrana ny saintsika, ary ahoana mahatonga tena zava-dehibe eo anivon'ny fiainantsika an'izany fiomezana izany. Io rire io dia phénomène biologique ao vatantenantsika ao. Rehefa miome isika dia ny vatantenantsika rehetrarehetra miome miaraka amin'izay fiomezana izay tao. Dia zavatra voalohany indrindra zany rehefa menao dia misy libération endorphine, io endorphine io hoe l'hormone de sensation de bien-être. Io koa le hormone d'endorphine io le fatondrana koa izy io. Rehefa miome zany ny olona anankiray dia tonga dia libération d'endorphine. Rehefa misy mivanitika zany io kaikinao ao an-trano toy ianao hoe io ndray fa milibère ingarainy, io ndray fa milibère izy. Satria c'est bien-être. Io le fiomezana koa dia mampiena an'le hoe hormone de stress na le cortisol zany. Rehefa ianao le stressé iny dia miomeza aloha ianao. Ary rehefa meny olona dia misy relaxation musculaire tena relâché daholo misy nofo rehetrarehetra amin'ny vatatena. Ary manatsara ny fisefona zany fiomezana zany. Ary rehefa manatsara ny fisefona dia manatsara koa ny oxygénation cérébrale na ny fandefasana ny oxygène eny anivon'ny atidoha zany. Quelques minutes de rire fotsiny dia efa ampy isan'andro. Tsy mila mialatsina fa tsy akory hoe vanitika foana ianao pendant toute la journée. Fa misy ohatrany amin'ny dokotera any izy io. Misy tsy maintsy hoe zao nataonao. Intelo isan'andro. Misy dokotera, misy spécialiste moa an'io hoe gélothérapie. Ny gélothérapie manko dia ny traitement par le rire de lasa spécialité mihitsy. Et ça s'appelle gélo, terme grec izy io, rire, thérapie, traitement par le rire. Dia tena misy gélothérapeute, tena hoe mpitsabo mampime mihitsy. Dia ireo zalahy gélothérapeute reo zany ny teny manao hoe raha te ho salama ianao dia tokony miome 30 minutes par jour.
30 minutes par jour, 10 minutes maraina, 10 minutes atoandro, 10 minutes hariva. Ary le fimezana io le rire n'est pas superficiel le tsiky ve mialatsiny fa am'le gasy moa de le mitsiky vendra tsy zay superficiel le me tsara velatsiny tia fa tena miome mihitsy éclat de rire mihitsy le 30 minutes par jour teo ary zay le tena mahasalamy zany. Inona ary ny arovan'le fimezana iny dia ny fo voalohany indrindra aloha manatsara ny circulation, mampihena ny tension artérielle. Ny fimezana koa dia mistimuler ny défense naturelle vatatenanao. Enao le tsikitsiky miome iny zany dia mampiakatra ny défense eo anivon'ny fiainanao ny vatatenanao. Iny koa manala an'le stress ny fimezana iny. Io zany dia tadidinareo tsara tamintsika tamin'ny voalohany hoe rehefa misy stress ianao dia lasa aloha ianao manao exercice de respiration. Fa rehefa stressé ianao dia manaova an'le gélothérapie tao, le traitement par le rire tao dia lasa mivanitika kely aloha anao. Makanisa rembadika ary dia ataovy kely miome mafy be anao. Inona koa manatsara ny repos koa ny fimezana io. Eto zany manohanao kely am'le sommeil io. Rehefa te atory tsara ianao rehefa alina, olo de jery le film mampitomany sy le horreur reny dia alao film mampiome jerevanareo menakafy. Le film comique reny fa tonga de matory tsara ianareo. Ny rira tompoko lasy tompo vavy dia manena tsisy fara io ny tena le meilleur traitement contre la dépression. Ary miameliorer tsisy ohatr'izany ny qualité ny fiainan'ny olona anankiray ny fimezana io. Satria tena fanafody natoraly tokoa zany rira zany. Ahoana ary fanasitrana ny rira na ny fimezana ny saitsika zay efa tena somary mikorotana noho ny stress, somary mikorotana noho ny dépression, noho ny aretina rehetra zay hitantsika tamin'ny voalohany reny. Ahoana ny fomba manaova ny rira azy? De tsotra, il brise la tension. Potehiny mihitsy le enao le tendu be iny. Potehiny le rira mihitsy, le fimezana mihitsy enao tendu be iny. Faharoa, il réduit la peur. Enao le mataotra hiatrika fanadina, hiatrika an'iny. Rehefa miome enao, afaka zany. Ary ny rira koa dia il redonne l'espoir. Manome anao fanantenana. Satria ahoana? Sensation de bien-être any aminao iny manatsara. Ary ny fimezana indrindra, il rapproche les cœurs. Mampifankatia. Alatsina zany eto fa anao fonoteny kely ny mba ataovy neritreretra kely hoe raha misy mpifankatia zany dia tsy miome mihitsy izy na le anankiray fotsiny miome dia inona zavatra miseho tsisy mandeha am'izay loatra. Fa mba ataovy andramo kely eo antsika mpifankatia mpivady na mpisakaiza dia manaova séance de rire kely ianareo roa fa jerevonareo roa fa vao mainka hifankatia be nareo roa. Raha tena le miady lavo reny dia manaova séance de rire nareo roa fa dia hitanareo fa tonga dia ça rapproche les cœurs. Rehefa misy fotoana zany somary sarotra amin'ny fiainatsika dia io rira io na fimezana io manampy atsika hitraverser an'izany zavatra sarotra zany. Raha manana olana ianao amin'ny fiainanao, raha manana olana ianao tokantranonao dia ataovy kely le fimezana io fa ty tena zava-dehibe zany. I professeur dia anisan'ny ataontsika spécialiste amin'io le gélothérapie io satria manao conférence momba an'izany makany amin'ireny orinasa be reny dia asain'ny orinasa mihitsy hoe séance de gélothérapie. Dia rehefa tonga amin'le orinasa dia créer an'le ataon'le hoe club de rire na club an'ny mpiome, club an'ny fiomezana. Dia ao amin'le société goavana be reny dia olona 20, 30 mivory isam-bolana. Dia indraindray professeur mandeha any dia manazava an'io le traitement par le rire io dia manao le gélothérapie le fiomezana mihitsy dia petraka ao anaty manao boribory dia miome mihitsy. Amin'ny voalohany le zany ohatrany hoe somary fimezana artificial le izy, artificial fa miome kakakaka inona bebe iny. Dia rehefa avy eo amin'ny collectivement am'le groupe ao, am'le club du rire, tena lasa mivanitika mihitsy, za gaga be mihitsy. Tamin'ny voalohany zany ianao mieritreritra manao olona ray fotsiny fa rehefa manao le
hi dia lasa mivanitika daholo ny eran-drano. Zay le hoe le club de rire, fiomezana collectivement. Mba ataovy zany any fiangonana zay misy anaova club de rire kely nareo, indrindra nareo le stressé le tsy ampy fiomezana reny, dia manaova club de rire. Fa hitanareo fa tena miova tanteraka ny vatantenantsika. Ny fiomezana io dia tena manala olana maro samihafa, ary indrindra miaro antsika tsy ho tratran'ny problème goavana be isan'andro eo amin'ny fiainantsika. Andramo, zay le club de rire zay. Ahoana ary ny fiomezana amin'ny relations humaines? Rehefa miometsika dia lasa manana connexion amin'ny hafa. Fatao eneritreritra kely e, zay le teny gasy fa hoe vao mitsiky, le fitsikinao iny dia fa relations humaines. Fa raha olona tsy hitsikinao, tsy izay. Le rire koa zany crée la confiance. Vao mitsiky fotsiny olona dia toanao dia lasa matoky anazy. Mba mahafinaritra koa sy ty tovolahy ty, mba mahafinaritra koa sy ty tovavy ty. Ary le rire koa mi-crée fraternité, firalahina. Io lalazaiko teo io, mba andramo amin'ny fiangonana misy anao, andramo amin'ny association de jeunes misy anao, le club de rire io. Manao séance nareo indray mandeha isam-bolana, dia ataovy. Afaka jerevantsika amin'ny internet zany, afaka jerevanareo amin'ny internet, fa be dia be reo club de rire reo, zay manao fiomezana fotsiny. Ary ny rire koa zany dia mi-crée humanité, les chaleurs humaines, tena olombelona mahafinaritra. Araka lazaiko teo hoe misy le gélothérapie, le traitement par le rire io dia any France zao amin'ny hôpital ao Paris ao dia misy indrindrindra amin'le traitement na cancer ny zazakely reny, dia tena misy service spécialisé na gélothérapie mihitsy. Gustave Roissy zao ohatra ao Paris ao, dia inona zavatra atao? Tena tonga any le dokotera dia mampime le marary hospitalisé. Dia zavatra hita dia hoe le zaza zay ampimezina le gélothérapeute reo dia lasa mitombo ny taonandro iainana, l'espérance de vie. Le cancer zany lasa ny tsara noho ny fanaovana le fiomezana ity zany. Ny sourire na fiomezana dia ça apaise, mahatony anao. Ny fiomezana dia ça encourage, mi-encourager anao. Ary zay mahatonga le fitenenina hoe le miome io zany dia lasa miteraka fanasitranana ao anatinao. Zava-dehibe ny fanaovantsika an'izany rery zany. Ny dimension spirituelle indray dia tsotra ao amin'ny Salamy 7:7, 2:2, dia zao nataony hoe un cœur joyeux est un bon remède. Ny fo ravoravo dia mahasalama tsara. Averentsika, ny fo ravoravo dia mahasalama tsara. Un cœur joyeux est un bon remède. Rehefa faly ny fonao dia faly ny vatanao ray manontolo, ary dia fanafody ho anao zany fiomezana izany. Io fiomezana io zany dia tena hoe azo lazany hoe manome fiainana vaovao. Ianao le somary maloka lava iny, zany moa misy tely gasy tena mahafinaritra anahy loatra le mialatsiny fa dia professeur manko somary direct zay, misy le ataonay le hoe vavan'omby. Ainareo le vavan'omby io? Vindina lava, zay le vavan'omby. Dia any am-piangonana dia vavan'omby, any an-trano dia vavan'omby, naiza dia vavan'omby. Reny soloa fitikina, anao miome, anao mitsikitsiky, satria zava-dehibe ny tsikitsiky io. Ary tena zava-dehibe mahasalama anao zany fiomezana izany. Ohatra tsika anao exercice pratique, ny tena tsara zany dia zao, raha mba azo atao ho antsika rehetra tompon'andraikitra zay manatrika an'izao février zao, dia mba créeo le club du rire io, ataovy le club na fiomezana io, dia andramo le izy. Rehefa reraka iny nareo, somary reraka iny dia mivondrona anankifolo na anankiroapolo, dia manaova an'le séance de rire io, na séance du rire io, fa dia hitanareo fa tena mihatsara mihitsy.
miampy an'le exercice de respiration hitantsika zay mampirelaché atsika de ty fimezany ty tena zava-dehibe mihitsy satria tena zava-dehibe malava ny andro iainana zany fimezany zany. Tena tsara zany de zao ataovy misy tantara anankiray tantaraiko anareo, misy rangahy zay mpanao gazety malaza be zay Norman Cousine ny anarany zay narary be taty amin'ny lamosiny taty manao an'le lambalgie marary tsy laitra mitsaiko nareo koa mba mety misy aotrany nary mamparary antika raha mpanao gazety de nanontania ina mamparary anao de tsy fantatra mihitsy natao daholo ny fanafody rehetra tsy mety sitra natao ny scanner natao ny IRM tsy hita mihitsy tsisy inina izy de nanontania ny psychologue izy hoe ono ary ny Norman Cousine mba lazao anaky eo le ny journée anao azafady tonga vao maraina mivalo de efa any am-piasana any miasa tonga ao trano de mbola mano miasa ao trano de matetika amin'ny 10 alina amin'ny 1 alina ana vao miasa zay zany tena problème anao de zao nataon'le psychologue manao hoe ovay ozy izy zay emploi du temps anao zay rehefa tonga ao trano anao de aza miasa tsony fa milalova amin'ny zanakao jouer avec vos enfants mijereva film dessin animé miaraka amin'ny zanako le mampime reny de minana citron na saina ninna citron le lazaintsika tsy le cure de citron fa le matsaratsara ny lalandra minana citron anao izy de zao verena ty anao afaka 10 andro izy fa contrôler anao izy le psychologue de natao ngarainy tokoa le izy nataony de le memo zany de mivanitika izy zany ngarainy zany tsy miome mihitsy ao anatin'ny ray andro fa tamin'io zany izy de lasa meny araka amin'ny zanany lasaka nanao détente niaraka tamin'ny zanany verina afaka 10 andro izy dia zavatra nahagaga lasana bavy malala dia nanjavony lamosina de marary tato amin'ny lamosina tato tsy nisy intsony ary de sitrana tanteraka io raha namana io 30 minitra isan'andro 10 minitra atoandro 10 minitra maraina 10 minitra hariva raha teo salama ianao 30 minutes de rire par jour tsotra be le izy gratuit io fanafody io fandramy amin'ny fiainanao satria afaka miremplacer fanafody médicament be da be izy io ary tadidio ty fa ny fimezana de réduire le rire réduit le stress ampiasao amin'ny fiainanao manompo zao ianao le stress io le rire protège le cœur tsy voany le problème cardiovasculaire zay lazaintsika rehetra teo anao satria le fo adingo teninareo fa rehefa miome anao dia metsara daholo ny contraction musculaire rehetra zay mahatonga ny visage nao misy 400 muscles du visage manao an'izao daholo rehefa miome anao fa rehefa manao le vindinina anao tsisy mihetsika mihitsy ny muscle anao le rire protège le cœur le rire renforce l'immunité manatsara ny défense anao iny le fimezanao iny ataovy zany miome zany ary le rire rapproche les humains manatsara ny fifandraisanao amin'ny hafa zany fimezany zany ajanony mihitsy aloha ndresaka ara-panandra indray any am-piangonana fa ataovy kely aloha le mime kely aloha nareo am-piangonanao mba hatonga anareo tena ho fitafaray mba hatonga anareo tena ho ifankaty le rire rapproche les humains le rire guérit l'âme satria tena manasitrana ny fanahinao zany fimezany zany ozy izy ny bokyny Luc zay manao hoe mifalia ianareo fa voasoratra ny bokyny fiainana ny anaranareo ny tena fifaliana ho atsika de hoe voasoratra ny bokyny fiainana ny anaranao tena sura am'izany ve anao anisan'ny voasoratra ny bokyny fiainana ve ny anaranao raha tena sura ianao de anisan'le falifaly ianao fa raha mbola tsy sura ianao mbola misalasala ianao zay mety mahatonga anao rombotra lava io zay mety mahatonga anao maloka lava io zay mahatonga anao tsy manana fiainana feno fifaliana sy espoir io androany de androany zany de manapaha ianao hevitra manao hoe voasoratra ny bokyny fiainana ny anaranao Jesosy Kristy ry avana de manolotra ny fiainana tany anao atsika foana manao hoe manatona anazy ianao Jesosy Kristy le manovan'le fo
jesosy kristy le manovale fo vato lasa fo nofo jesosy kristy mame fifaliana ho anao ary bokyn'ny filipiana de mifaly mandrakarivo o zao ndray mifaly mandrakarivo réjouissez-vous du le seigneur mifaly mandrakarivo ary ary bokyn'ny tesaloniana voalohany ndray toko fadimy de hoe soyez toujours joyeux baiko mihitsy zany dito folo didy mihitsy zany manao hoe ok anareo faly foana soyez toujours joyeux toujours mifaly mandrakarivo fa tsy hoe mifaro fotsiny rehefa mijery film ne mijaly tsia mifalia mandrakarivo re rasiana bavy malala raha ataonao ny fiainanao zany mifalia mandrakarivo indrindra moa fa voasorareo fa voasoratra ny boky lanitra ny naranao de ho hitanareo fa kristianina modely ianareo tanora modely ianareo mpivavaka modely ianareo ary dia miatsara ny fiarahamonina miatsara ny fahasalamanao ary dia hotahin'Andriamanitra ianao misaotra tompolahy mankasitraka tovovavy sorantsika Andriamanitra noho ny famindrapony mbola afatsika miona mamarana ny dinidinika sy ny afatra fandraisantsika ny afatra avy amin'Andriamanitra nandritra izay herinandro izay. Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nahalany rehetra antsika fa vaovao isamaraina izany. Izany hoe avoazin'Andriamanitra isanandro ny famindrapony amintsika. Izay mifandray tsara mihitsy amin'ny lohahevitrisika manao hoe no avoazina. Ary Andriamanitra dia mamindra fo amintsika isanandro. Ary isoratsika izy satria izy no mbola mahatoy izao antsika ravana malala. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao antsika. Korintana voalohany toko 10:10 dia izany no voalazany. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao ahy, hozy izy apôstôly Paoly. Ary tsy foana ny fahasoavany atao amiko. Eny, izany ankoa no tena mba tiana ho tanteraka eo amintsika tsirairay avy. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao antsika, mahatoy izao anao. Nahoana? Satria tsy mendrika anetsika. Zay le hoe fahasoavana, noho ny fahasoavana. Tsy mendrika isika satria nanota isika, niala tamin'Andriamanitra isika, namadika an'Andriamanitra isika, nandà an'Andriamanitra isika. Dia lasa mankahala, lasa mamaly faty, lasa tsy tia. Kanefa zanak'Andriamanitra. Dia izao ny fahasoavan'Andriamanitra no mbola mahatoy izao anao. Ary zany fahasoavana zany no namonjena anao. Efesana 2:9 dia hozy izy tenin'Andriamanitra hoe fa fahasoavana namonjena antsika amin'ny finoana. Tsy avy amintsika izany hozy izy. Fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amintsika fa fanomezana avy amin'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asa, tsy avy amin'ny ezaka izay ataontsika, fa fandrao isy ireharehany amin'izany. Ravana malala. Tsy foana ny fahasoavana atao amiko hozy izy apôstôly. Tsy foana izany fahasoavana izany. Izany no iainan'ny Paoly isanandro. Dia ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia mampieritreritra ankoa nefa hoe raha ny fahasoavan'Andriamanitra mahatoy izao antsika, dia tokony ahoana zany ny fiainantsika? Ny amin'izany fahasoavana izany, no izany fahasoavana izany, dia tokony anahoana ny mba fiainantsika? Romanina 9 no milaza azy. Dia vakitsika eo amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa. Dia hozy izy le ten'Andriamanitra izay milaza manao hoe Romanina 9 voalohany sy faharoa. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombonin'ny fahasoavana? Sanatria izany. Ataontsika izay efa maty amin'ny ota ahoana no velona amin'ny indray. Ravana malala. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatoy izao anao. Ny fahasoavan'Andriamanitra no mbola ahavelomanao. Ny fahasoavan'Andriamanitra no namonjena anao amin'ny finoanan'i Jesosy Kristy. Dia inarany lazaintsika hozy izy ny ten'Andriamanitra. Inarany ataontsika. Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika? Hitomboly le fahasoavana? Valina. Sanatria izany. Hitantsika nafinahitra fandiniana
na finaritra fiarahana nandiny atsika ny tantaran'i Josefa tena mahafinaritra. Ny faniriana dia mba ho Josefa inkeo ianao izay midika hoe Andriamanitra hanampy. Ho Josefa inkeo ianao izay midika hoe hanaisitra, ote hanaisitra. Dia tsy na fa ny fahotana no hoesoniny Jesosy ny fahotanao. Fa tsy hoe ianao koa no hanaisitra ny fahotana na hoe satria Josefa dia tafasara. Zay angamba no natonga le anarana hoe hanaisitra satria nesorina niala tamin'ny rainy izy, nesorina niala tamin'ireo ho tafasaraka tamin'ny rahalany sisa tao an-tranon'ny Potifara, dia nesorina tao indray izy dia nakana tramaizina tao tramaisina, dia nesorina tao indray izy dia natao tany amin'ny lapan'ny Farao. Fa ny tena marina dia zao, izy no naseho dia Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra mba hanaisitra ny fahotany zao tontolo zao, mba hanaisitra ny fahotany zao tontolo zao. Dia mba ho tanteraka eo aminao inkosy ne zany hoe Andriamanitra hanaisitra, Jesosy hanaisitra ny fahotany eo aminao satria zanak'Andriamanitra ianao, zanak'Andriamanitra. Amarana ny dindinika isika ny lohateny farany izay otony atsika moa zany dia hoe avy aloha Andriamanitra ife ny tantaranao, avy aloha izy ife ny tantaranao. Tsy fantatrao ny zavatra ho avy satsy fa avy aloha Andriamanitra ife ny tantaranao, na ny tantaranao tamin'ny lasa, na ny tantaranao ankehitriny, na ny tantaranao mbola ho avy aloha Andriamanitra ife ny tantaranao. Raha jerena zany, raha mba atao sary kely le izy dia tahaka izao no tiany ho lazaina ny amin'izany lohateny izany. Andriamanitra dia hors du temps, izy ny fiteny, hors du temps, en dehors du temps et de l'espace. Andriamanitra tsy voafetra amin'ny fotoana, tsy voafetra amin'ny fotoana sy ny toerana Andriamanitra, fa isika dia voafetra amin'ny fotoana. Dia ny zavatra miseho dia tahaka izao ny sary anehoantsika anazy, tahaka ny vitsika anankiray izay niainga teto dia nandeha dia mieritreritra ny ho tonga eto amin'ity toerana ity. Dia isika ilay hoanina amin'ilay vitsika tsy mahalalotsika hoe inona ny zavatra ato aloha ato, tsy fantatsika, ary tsy fantatsika hoe ho tonga ato etsika sa tsy ho tonga, fa mety ato dia mety hivily lalana hiakatra na hidina, fa Andriamanitra kosa zay tsy voafetra amin'ny fotoana sy ny toerana dia mahita izy hoe niainga teto le vitsika, hitany efa hitan'Andriamanitra hoe eto misy rano eto amin'io lalana zay andehanan'le vitsika io, misy rano eto misy zavatra ohatran'izao, ary eto no tiana tongavana. Dia hitan'Andriamanitra ary arahan'Andriamanitra ny dian'le vitsika. Dia satria Andriamanitra fitiavana dia mitantana izy mba hahatonga an'ilay vitsika ho tonga aty amin'ny tanjona farany. Fantany ny zavatra andalovany io vitsika io, fantany ary hitany. Zay anie le zavatra miseho hoe zay le lohatenitsika manao hoe avy aloha Andriamanitra ife ny tantaranao, avy aloha izy ife ny tantaranao. Fantany no ny atomboanao ary fantany ny hafaranao, fantany. Ary ten'Andriamanitra dia milaza zany, Davida no mitena zany angamany hoe vo tsy nitoronona tany akibony reniko akory aho zizy Davida dia efa fantatrao. Efa fantatrao zizy Davida, efa fantatrao sady. Ravana malalo tena sambatra isika manana an'izany ray izany zay mahafantatra momba antsika, ary mife ny fiainantsika, mitantana ny diantsika ihany koa. Dia tsy mahafoy antsika izy, araka ny teny, tsy mahafoy antsika izy. Tsy hoe avy aloha andeha
avy lao aloha fa hita eo hoe efa hitako fa misy rano ato andalovan'io fitsika io a avy eto misy zavatra ato eny avy lao fa zay ataony eo tsia fa Andriamanitra tena miditra sy miay ny momba fiainantsika izy. Ary izy de mitena zany hoe moa tsy mihoatra no nitsitsina va ianareo, nitsitsina zay tsy mamafy na mijinja kanefa omen'Andriamanitra hanina, moa tsy mihoatra an'izany va ianareo, hoy ny voalazany ten'Andriamanitra. Ry havana malala, mahafinaritra ity tantarantsika ty, fa raha jerentsika ny tantaran'ny fiainan'i Josefa, Andriamanitra no ny fiainan'i Josefa, Andriamanitra no ny feny tantaran'i Josefa hatrany am-piandohana ka hatrany amin'ny farany. Andriamanitra no ny izany tantara izany. Ary isika ankehitriny dia tian'Andriamanitra mba hanao fanandramana ny amin'izany ihany koa. Indraindray dia isika no mitady handray ny familiana gouvernail hozy isika mandeha sambo zany, raha mandeha sambo dia isika nitady handray ny familiana, avy elao Andriamanitra no handray ny familiana. Izy no malala ny tondrana ny sambo fiainantsika dia ho azo antoka fa ho tonga any amin'ny seranantsika dia tsy na fanikanana lanitra no seranana. Ary zay ny fanirian'i Jesosy, zay ny vavaka ataon'i Jesosy ho asy ho anao, zay ny vavaka aza ty no mivavaka ane Jesosy, zay le hoe mifona Jesosy eo ankavanan'Andriamanitra ray, mifona ao antsika izy. Dia ina le fifona nataony eo? Vavaka le fifona nataony eo, vavaka ho anao. Dia ao amin'le Jaona 7:24 anisan'ny tonom-bavaka Jesosy dia ny hoe raha eo akaikiny ray zany izy dia mivavaka izy, raha eo tiako mba ho any amiko, ho aty amiko, aty amin'izay toerako, reto zay nomenao ahy reto, tiako mba ho tonga aty amin'izay toerako izy reo. Rehefa namalala asa dino izany vavaka izay ataon'i Jesosy ho anao izany. Ary eto amin'ity tany ity dia napetraka eto isika ho fahazavana. Ary eto isika dia haneo lay endrika dia tsy na fa lay endrik'Andriamanitra. Haneo ndray amin'ny olona fa efa no avaozina ianao, efa naverin'Andriamanitra teo aminao ny endriny. Zay ny mbola antom-pisitsika eto ankehitriny ry havana malala. Tsy ny karama sy tady vola sy ny anao voyage ny sisa tsia, fa ny haneo amin'ny olona rehetra fa efa naverina teo aminao ny endrik'Andriamanitra, ka amin'ny alalanao dia mitaratra ny voninahitry ny tompo ianao, mitaratra le voninahitry ny tompo. Dia tahaka ny fitaratra zany io zay mandray ny fahazavana avy any amin'ilay fototra, le source, dia avy eo mandefa taratra, reflet hozy isika, reflet. Dia ny olana raha vo maloto le fitaratra dia tsy afaka mampita an'ilay reflet izy, le fahazavana. Mila madio le fitaratra, madio. Dia efa nijerevantsika teto ane zany hoe tahaka ny lamba misondrany ny famarinantsika, efa tonga olo maloto ane tsika. Isaia 4:15 milazan'izany izy, efa toy ny olo maloto isika, kanefa nodiovin' Jesosy Kristy, nodiovin' Jesosy isika mba ahafahantsika mitaratra ny voninahitry Jesosy Kristy. Manana iraka isika ry havana malala. Ary zay ne zavatra nitenen'ny Josefa tamin'ireo rahalany rehefa tafahoana izy, araka ny hitantsika tamin'ny fandarana teo aloha. Tafahoana tamin'ireo rahalany Josefa dia niteny tamin'ireo rahalany izy hoe ny amonjy anareo no antony nahatongahy ho tonga tia Egypta. Dia ny atanteraka izao famonjena izao, satria tamin'ny lalany
no namonjena ny olona rehetra tamin'ny mosary tamin'izay fotoan'izay. Ry havana malalo asa dino fa manana iraka any koa ianao, ary no ny aminao no hamonjena ny olona rehetra ihany koa. Tahaka nataon'ilay rahalahintsika rehefa tonga tetỳ an-tany izy mba hitady sy hamonjy ny very, de tsy iza fa Jesosy, de maniraka atsika ihany koa izy, manao hoe tahaka nany ray aho no anyraiko anareo koa, anyraiko anareo koa ankehitriny. Moa ve tsy tokony hanapa-kevitra isika ny hanaiky hanao zany iraka izany? Raha teo aloha ianao tsy nieritreretra an'izany, tsy nisaina ny amin'izany fa de mihina mitady vola, de misakafo, de mifaly sy ny sisa, zay no antom-pisinao sy ny antom-piainanao ankehitriny. Ry havana malalo, andehantsika hanapa-kevitra ny hanao zany iraka zay napetraky ny zokontsika rahalahintsika izany, de tsy iza fa Jesosy. Mitena amintsika izy, mandehany ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra, mandehany ianareo ka mitoriny filazantsara, mandehany ianareo dia lazao amin'ny olona rehetra ny fahamarinana. Rehefa malala, inona no mbola mampijanona anao? Inona no mbola mampisalasala anao? Ny tsy andeha hanao zany iraka izany de mety eritreretra anao hoe eny tena vonane, tena tapa-kevitrane, fa inona le atao? Ahoana le anaovana azy? Andeha te tokantrano ve? Oatra sarotra ane manao an'izany e. Amin'ny toerana hafa, amin'ny toerana samy hafa mety tsy afaka manao an'izany. Sa ahoana ny fomba anaovana azy? Tsotra ny tenin'ilay tompontsika, tsotra ny teniny. De hozy izy hoe ndaovaka itsika Lioka 4:4, Lioka 4:4, dia ndaovaka itsika ny andininy 7:7 sy ny 8:7. Zao mivaky ny teny. Ary mba ho toriana amin'ny anarany ny fibebana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerusalema. Inona le ho toriana? Fibebana sy famelan-keloka. Mahafinaritra. Fibebana sy ny famelan-keloka no toriana. Ahoana ny fitoriana ny fibebana? Iantso tahaka nataon'i Jaona mpanao batisa, nitory fibebana. Mibeba ianareo izy Jaona mpanao batisa, zay nitory taloha Jesosy. Avy eo rehefa tonga koa Jesosy amin'ny Matteo 7:7, de zay koa voalaza hoe tamin'izany Jesosy de nanomboka ny tohiteny ka nanao hoe mibeba ianareo fa efa kaiky ny fanjaka-lanitra. De amafisin'i Jesosy ihany koa eto hoe ary mba ho toriana amin'ny olona rehetra amin'ny anarany ny fibebana sy ny famelan-keloka amin'ny firenena rehetra manomboka eto Jerusalema. Amin'ny fomba ahoana? Mahafinaritra ny Baiboly, satria izy ny Baiboly no mampafantatra anao ny tokony hanaovana azy, ny fomba fanaovana azy. 2:7 de hozy izy, ary anareo no vavolombelony zany io. Ho toriana amin'ny anarany fibebana amin'ny olona rehetra amin'ny firenena rehetra. Ahoana ny fomba ahoana? Ianareo no vavolombelony zany. Vavolombelony inona? Vavolombelony fibebana sy ny famelan-keloka. Zay le lohatenitsika talohan'ny ty faranty. Fitiavana sa valifaty? Ianareo no vavolombelony fibebana. Ianareo no vavolombelona fa efa niala tamin'ny faharatsiana, ary hitan'ny olona ny fiovana, hitan'ny olona fa efa noavaozina. Ianareo no vavolombelony famelan-keloka, satria efa navelan'Andriamanitra anerikareo, efa nafana tamin'ny fahotany anareo, efa nodioviny anareo. Dia ianareo no vavolombelona zay hitan'ny olona fa efa voafela heloka ary vonina ny amela heloka ihany koa. De hitaonany olona anatona an' Jesosy mba ho voafela heloka ihany koa ny olona rehetra. Mahafinaritra ane zany ry havana malala. Zay le hoe avelao Andriamanitra hifeny tantaranao. Izy zany no manana planina eo amin'ny fiainanao. Izy manana planina izy zay hitondrany ny
fiainanao ary manana plan lalana izy zay tiany hitariana anao de aza matahotra ary aza misalasala ny am'izany. Napetraka eto am'izao tontolo zao ihany koa tsika mba ho fitahiana eto am'ty zao tontolo zao ity. Fa efa niverimela teto hoe fahazavana. Fa mba ho fitahiana eto amin'ty tany ty ihany koa isika. Ao Matteo toko 7, toko 5:17 vakiko amin'ny dika teny ombonana de zao no zao voalazana. Ianareo no sira hanasony tany. Masatra antsika de hoe ianareo no fanasiny tany. Fa ozy izy ianareo no sira hanasoa ny tany. Fa raha ny sira ny tonga matsatso, atahoana ny ray ny fanome asina azy, tsy misy antony intsony izy, fa dia aripotsiny any ivelany witsakitsahany olona. Aripotsiny. Ajete. Witsakitsahany olona. Raha tsy sira ny tonga matsatso. Azadiny ry havana. Fa isika no sira natao hanasoa ny tany. Hanasoa ny tany. Hitondra soa ho an'ny olona rehetra. Hanasoa ny olona rehetra. Ary zay le hoe Josefa naiza toerana nisy azy, na tany an-tramaizy na natao amin'ny tranon'ny Potifara na tany andapa amin'ny Farao, dia sira hanasoa ny olona rehetra izy. Fitahiana ho an'ny olona rehetra izy. Ary zany koa no tanjotsika ankehitriny. Ao amin'ny Jeremia toko 8:7 de milaza ny ten'Andriamanitra manao hoe ary katsao zay iadanan'ny tanàna izay nampandehanako anareo ho babo. Zany hoe babo zany ianao amin'io tanàna io. De ozy Jehovah katsao zay iadanan'io tanàna io zay mahababo anao. Fa inona ny antony? De ozy izy ary mivavah amin'ny Jehovah ho azy. Fa raha miadana izy de iadana koa ianareo. Lavina malalo. Izany ane ny planin'Andriamanitra amintsika io e ankehitriny. Eto amin'ty tany ty tsika. Tsy eto ane no tandrazantsika. Tsy eto ane ny fanjakatsika. Filipiana toko 7:20. Ny fanjakatsika dia any an-danitra. Fa tsy eto amin'ty tany ty. Mandalo tsika eto. Tahaka ny Josefa tao Egypte. Andevana izy tao hoe tsy ao ane ny tena tandrazana e. Tany Kanana ny tena tandrazana. Fa ozy izy ny ten'Andriamanitra. Katsao zay iadanan'le tanàna. Zay nampandehanako anareo babo. Katsao zay iadanany. De mivavah amin'ny Jehovah ho azy. Fa raha miadana izy de iadana koa ianareo. Zay zany tena fiainantsika io e. Eto amin'ty naiza toerana misy anao. Na tanàn-dehibe na amin'ny toerana hafa. De aza dino ten'Andriamanitra io. Napetraka eo ianao. Tsy eo ny tena tandrazanao mandrakizay. Kanana lanitra ny tandrazanao mandrakizay. Fa eo amin'ny toeran'io katsao zay iadanany. Ny tanàna sy ny olona mivavah ho azy. Raha ny tena marina tsy ho an'le tanàna ny vavahana. Ho an'ny olona ao amin'le tanàna. Ponina zay miaraka aminao amin'le tanàna. Mivavah ho azy. Hoy ny ten'Andriamanitra. Ry havana malalo. No avaozina indray. Amin'ny teny frantsay moa zany izy ty de hoe restaurer ozy izy. No avaozina indray. Tafaverina amin'ny laony indray. De zao tata misy olona voalazo amin'ny ten'Andriamanitra. Lehilahy anankiray zanaka. Amin'ny Luka toko 5:10 misy ny tantara. Niala tao an-trano rainy le zanaka. Nandao ny rainy, na nalavitra ny rainy, de lasa nandeha tany lavitra. Haitsika ny tantara. Tratra mosary izy tany, tsy nanakoanina mahantra. Fa mahafinaritra amin'io tantara io de zao, haitsika nodiny sainy. Zay le hoe meteza ovan'Andriamanitra ka hiavao saina. Na hoe miova amin'ny fanavaozana ny saina. Nodiny sainy dia nanapa-kevitra izy hiverina any am'rainy. Iaingao de ody any am'raiko. Mahafinaritra amin'io tantara io ry havana malala de zao amin'ny 2:20 dia ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe de niainga izy kanakana am'rainy.
fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy. Mahafinaritra raha mbola lavitra tazandrainy ary onena azy ny rainy ka niazakazaka dia namiana ny vozony sady nanoroka azy. Miandranao fotsiny sis'Andriamanitra. Aza mieritreritra mihitsy ianao hoe za zao ve te mbola horaisin'Andriamanitra? Tsy miandry ianao izy mba hanapa-kevitra ivelona eo aminy. Fa vao misy fotsiny faniriana ao anatinao ao, zay ny le hoe raha mbola lavitra raha mbola lavitra, raha mbola tsy tena tonga eo ambaravaran-trano, fa mbola lavitra, fa efa nanana fikasana, nanana fanapa-kevitra, nanana faniriana ny ivelona, tazany rainy ozy izy, tazany rainy, de onena azy le rainy, de niazakazaka dia namiana azy. Ravina malalo zay ny mahatonga na miantso isaky ny fotoana tsika manao antso, satria ny faniriana ao anatinao io tazany le raitsika io, tazany ary hitany ny faniriana ao anatinao ao, faniriana te iverina eo aminy, tazany ary hitany, de izy mihitsy no manatona mandray anao, izy manatona mandray anao. Ary mahafinaritra amin'ny tantara io, tsy niandro hoe efa mila madio aloha le zanaka, satria nalotana izy miaraka amin'ny kisoana izy tany amin'ny toerana tany mahay sady maloto, tsy niandro madio le zanaka, zay vao noraisiny le rainy, fa tonga de ny fihininy de noroany. Ravina malalo, tsy miandry anao madio ane Andriamanitra zay vao andray anao fa ianao am'izao toetranao zao, raha matapa-kevitra ny ivelona eo aminy ianao, vonona ny andray anao izy. Ary ny ataony de amin'ny 2:20 de ozisy. Fa rainy kosa nanao hoe tamin'ny ankizy lainy hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy. Tonga de solona ny akanjo de nomena akanjo tsara indrindra izy. Ravina malala mahafinaritra le Baiboly ny olona anankiray zay tapa-kevitra ny velona eo amin'ny ray, raisiny rainy izy, de ny ataony ny rainy voalohany omeny akanjo tsara indrindra, solony le akanjonao de omeny le akanjo tsara indrindra. De efa hitantsika zany le akanjo Jesosy, le akanjo hita fio Jesosy Kristy, averiny aminao ny identité anao de ny mahazanak'Andriamanitra anao. Ary tena tsara izany, mandefa antso aminao zany ankehitriny, mamarantsika de mandefa antso aminao aho, tena zanak'Andriamanitra ny tsika. Jaona 1:7 indre manahoana ny fitiavana nasionray tsika de netsona tsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa isika. Aza misalasalany amin'izany ten'Andriamanitra zany ianao, zanak'Andriamanitra isika ary tena izany tokoa isika. Fa na dia nania aza isika miala taminy ka amin'ity anio ty manana faniriana ao anatinao ao, mety mbola lavitra fa efa misy faniriana ao anatinao ao ny velona amin'Andriamanitra, vonona ny andray anao le Andriamanitra ary vonona ny anome anao le akanjo mba mitafavelona ny mahazanak'Andriamanitra anao. Inona ny fanapa-kevitra raisinao ankehitriny? Ndao tsika hanapa-kevitra ivelona amin'le raitsika, anao tahaka le zanaka hoe iainga aho ody any amin'ray, ary ny tena faniritsika ody any amin'le kanana, ivelona any amin'ny kanana, any amin'le raitsika any amin'ny kanana lanitra. Ny misy anazy iainga eto sika de ivelona ody any amin'ny kanana lanitra. Iza mba manana zany faniriana zany, dia nakatana niaraka amiko zako tena manirana zany, tena manana faniriana zany, te hiala eto dia ody ivelona ho any amin'ny kanana lanitra. Andeha hivavakantsika ary raina sy ny an-danitro, hitanao ny faniriana ao anatinay ao, te hivelona eo aminao zay, satria zanakao an'izay. Ary misaotra satria ianao de vonona ny andray anay raha eo, vonona ianao ny andray anay.
ary vonina ianao ny hanome anay ilay akanjo tsara indrindra dia Jesosy Kristy, ka ho tafaverina indray ny mahazanak'Andriamanitra anay ary ho hita eny aminay ny mahazanak'Andriamanitra anay. Tanterao aminay Tompo araka ny fanapa-kevitra izay hitanao ankehitriny izany teny izany, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotranao ny nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, miraly anao hatrany hitombo amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ary anavao ny finoana ho azy. Mandra-piona indray ary tompoko.